faly miarabantsika rehetra amin'izao fotoana izao. Ny rivotra indray no resahintsika ankehitriny. Tena sarobidy ny rivotra ary tena sarobady izany satria raha tsy ampy-rivotra anatina fotoana fohy fotsiny tsika, minitra fohy monja fotsiny dia maro amintsika sy ny zava-mananaina hafa ihany koa no faty. Ka noho izany dia tena sarobidy ny rivotra satria misy aina ao anatiny. Mamelona antsika makina izany rivotra izany. Ao anatin'ny rivotra makina dia misy an'ilay singa izay antsointsika hoe oxygène na O2 izay ilain'ny sela ny vatantsika izy io. Ary indrindra fa ny selan'ny ati-dohantsika dia tena mila azy io. Raha tiantsika izany hanana saina salama tsara, hanana ati-doha salama tsara sy ati-doha miasa tsara araka ny tokony ho izy dia mila ampy rivotra tsara tsika na mila ampy oxygène tsara isika. Ati-doha makina no misy ny fahaizana mandanjalanja rehetra. Ao no misy ny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy, ao no misy ny fahirantan-tsaina, ao misy ny fitadidiana, ao misy ny fanapahan-kevitra, ao no misy ny zava-panahy rehetra. Izany hoe ny ati-dohantsika zany no ivo mifehy sy ny baiko ny vatantsika manontolo. Ka tena ilaintsika ny ampahatongana izany ati-dohantsika izany ho salama tsara sy asa tsara araka ny tokony ho izy. Ny anentanana antsika ankehitriny dia anaovantsika fisefoana lalina isan'andro. Ny fisefoana lalina dia tena tsotra ary afaka ataon'ny ankamaroantsika rehetrarehetra mihitsy izany. Tahaka izao ny fomba fanaovana ny fisefoana lalina. Voalohany maraina ny tena tsara anaovantsika azy, maraindraina mihitsy. Ary eny amin'ny toerana malalaka, mizava-boary ary madio tsara. Rehefa tonga amin'izay toerana izay tsika dia ny ataontsika voalohany dia ny mijoro mahitsy tsara. Rehefa avy mijoro mahitsy tsara tsika dia ny ataontsika manaraka dia ny famoahana ny rivotra maloto rehetra ao anatin'ny avokafoka antsika ao. Ka avoaka tsotra fotsiny izany rivotra amin'ny voalohany. Tahaka an'izay ny fanaovana azy. Marihana eto fa ho an'ireo izay tsetsetsina orona dia mila manisin-delo tsara ampahatonga ny orontsika afaka misintona rivotra tsara rehefa avy eo. Ka rehefa vita izany izay dingana voalohany izay dia isintona rivotra madio amin'izay tantsika ankehitriny. Dia sintomina moramora ny rivotra ary ny vava dia akombana. Rehefa avy nisintona rivotra ohatran'izay isika dia tazomintsika eo ny haitsika. Tazomintsika eo izany izay position antsika izay mandritry ny 5 sekondra. Manisa 5 sekondra izany tsika. Rehefa tapitra ny 5 sekondra dia mamoaka tsy moramora indray ny rivotra. Tahaka an'izao izany. Navita fisefoana iray izay isika dia verina indimy izay fisefoana izay. Atao maraina sy hariva. Hariva fa tsy alina izany. Tsy voatery alinao ny hariva fa afaka manao tsy afaka manao fa maraina sy hariva ny tena tsara ary ny maraina no tena tsara fanaovana azy. Ny rivotra mankony rehefa feno rivotra madio tsara zany ny vatantsika, izany hoe rehefa feno O2 tsara dia hitantsika fa lasa ho sambasambatra atsika, ohatran'ny hoe sambasambatra atsika satria ny rivotra mankony rivotra madio mankony ao anatin'ny vatantsika ao dia misoroka atsika amin'ny fahaketrehana ka ampahatonga atsika tsara ho sambasambatra izany
ka misoloka antsika zany amin'ny aretina maro isan-karazany ary ampahatonga antsika koa zany hanapa-kevitra tsara araka ny tokony ho izy ary ka mora fanao antsika ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny rivotra madio ihany koa, ny rivotra avy eny amin'ny zavaboary indrindrandrindra dia misy ilay singa antsoina hoe phytoncide izay mampitombo ny hery fiarovatsika ka tena ilaintsika ihany koa zany ny fifohana rivotra madio isan'andro ahafahany vatantsika hiady andresy zany sy ady tsara zany an'ireo otrikaretina maro isan-karazany. Dia izay ny mahakasika ny rivotra dia misaotra antsika tamin'ny fiainoana dia manindry izay fa hifoka rivotra madio tsika manomboka izao isan'andro fa ny vatantsika ho salama tsara. Misaotra indrindra.